kristianina mifampandroso fandaharany radio vaovao masoa iandraikitany miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miarjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana makasitraka anao mbola manaiky hatrany anjony onjam-pianao dia vomasory piano jaina amin'ny ity maraina ity dia manasanao anjoy hatrany farany ny fandarantsika kristianina mifampandroso araka ny fangatahany maro indro atolotranao averina amintsika ao anatin'ity fandarana kristianina mifampandroso ity ilay fivanianana izay nataony Dr Tahiry teto amin'ny onjam-pian'ny radio vomasoa nanolorany ireo recette samihafa izay asoantsika amin'izao ady amin'ny COVID-19 izao dia ampandrotsika ampifaliana izy faly miarabanao docteur. Ie dia faly miarabanao rahalahy Edouard, faly miaraba antsika mpanaraka ny fandarana rehetra na ny eto Madagasikara zany any amin'ny faritra maro eto Madagasikara sy isika any Dilambato any ampitan-dranomasina any dia faly manonona fiadanan'i Jesoa Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy ihany koa. Avy hatrany dia irosoantsika docteur inona daholo ireny ataontsika hoe zavatra azo atao ao anatiny izao vanim-potoana hiatrehana ny ady mangotraka izao. Ny tompoko dia ety am-pandohana averiko hatrany fa isika dia mbola ao anatiny fiatrehana sy fiadiana mihitsy an'ity valanaretina izay mahazo ny vahoaka maneran-tany ary indrindra isika vahoaka an'Andriamanitra ihany koa izay manaraka izao fandarana izao dia anisany mitebiteby fatratra hoe ahoana marina ary izy ity fa ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa avokoa dia ety am-pandohana zany averiko isika mbola ao anatiny valanaretina fa patsihivana aloha no alefako aoka isika tsy ho varimbariana mihitsy aoka isika ho malina hatrany ary ny fitandremana dia atao lavorary tanteraka isam-batan'olona io isa-tokantrano ihany koa mba iarahantsika manafoana arak'izay atao azo atao an'ity valanaretina ity ka dia mba ho fanampitsika ny ezaka izay efa ataon'ny fitondram-panjakana izay efa miara misala tanteraka ary zareo mifanatanterana azy dia andeha koa isika mpino rehetra anao izany ezaka rehetra zany dia apatsivina ny fitandremana ny amin'ireo hiatsika sakana rehetra izay azontsika atao ny hamehana ara-pahasalamana moa tsika ao anatin'ny tsara zao dia mitandrina tsara apitaky kely ilay hamehana ara-pahasalamana ny momba ny fiatsika izay tokony ataontsika mahazatra zany dia ireto aza mivarimbariana hoe rehefa miala ao an-trano aho dia tsy manao masika fa rehefa hiditra ny arabe zay vao manao masika tadidio tsara fa raha misy olona mievina na mikohaka tsy manao masika eny an-dalana eny ka ianao sendra tsy nanao masika dia adiny 3 ora 3 zany iny mandeha eny amin'ny rivotra eny dia mety ho azony nahazo an'ilay tsy mikaretina ianao dia ilay coronavirus zany ka dia mila mitondra an'izay isan'andro zany tena mila malina tanterakantsika ao anatin'izay. Faharoa ny fanasana tanana amin'ny rano sy ny savony dia ampitaina hatrany isaky ny avy mikitika zavatra ianao ka ahiahina ilay izy na tsy ahiahina ihany koa dia aoka ho fahazarana ho atsika ny fanasana tanana amin'ny rano savony raha ohatra moa ianao ka manana n'ilay gel na ilay tsy ranoka mamono andreny aina bitika maro isan-karazany ireny dia ampiasao ny gel désinfectant isaky ny avy mikitikitika zavatra isika ao anatiny ihany koa marobe ireo zavatra mety ampiasaintsika ho amonoana ireny microbe ireny fa isika mahalala azy any tokantrano any ao anatin'izay indrindra ty fahazarana ty izay mahazo atsika rehefa avy mikitikitika vola dia io vola io manko ny tena mandeha amin'izao mivezivezy avy aty amiko ohatra dia miampita any aminao dia avy any aminao miampita any amin'ny hafa ihany koa dia tsy fantatra izay lalany nandehanana iny nefa ny fahazarantsika avy mikitika vola mikasika vola dia tonga dia mividy zavatra dia esorina ilay masika dia misakafo
tandremana tsara zany izay zavatra zay fa rehefa avy mikitika volana amin'ny lalao vola dia diova aloha ny tanana amin'ireo akora izay ampiasaina aminona ireo aina bitika maro isan-karazany. Ary ihany koa raha azonao atao ny mampiasa ihany koa hoe osorizela mihitsy le vola tsy maninona aloha fa ao anatiny ady tsika izao na rehefa tonga any an-trano ianao dia somary alona kely ampandalovina anatina rano na tsy ranoko izay mamono ireo aina bitika ny vola dia atapy ho maimaina tsara. Zay ny fehtsika ao anatin'iny ny elanelana fivoriana aiza misy anao dia ajaho hatrany ilay elanelana remetana mba hisorohana ny fiparitahany ihany koa ao anatin'izay. Ny fahatelo manaraka dia ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana izay ho anisany ho zaraiko amintsika moa zany ny resety izay ahitantsika ireo sakafo ara-pahasalamana izay efa inoko fa efa rentsika zany sakafo ara-pahasalamana zany tena ampirisihana ny fihinanantsika zany mba hahafahantsika manovo ireo otrikaina sy ireo hery izay ilain'ny vatantsika ka mahatonga vatantsika ho afaka hamokatra hery fiarovana mafy kokoa ka ahafahana miatrika ilay tsy mokaretina ao anatin'izay rehetra zay. Ny sakafo ara-pahasalamana averiko fo kely tsy ny abetsaky ny sakafo ambony vilia ny zava-dehibe hoe fehany be zany fa ny fahitana ireo sakafo maro loko sy miovaova ary ahitana ireo sokajina sakafo telo izay ho tanisaiko manaraka eto dia ao ny sakafo izay mitondra ireo hery fiarovana. Izany hoe ahitantsika ireo any amin'ny legioma sy any amin'ny voankazo dia ireo zany no ahitantsika ireo vitamina maro isan-karazany sy ireo sira mineraly izay tena ilain'ny vatantsika. Zany hoe izay zany ny voalohany. Dia ny faharoa ireo sakafo izay mitondra ireo hery fanorenana. Izany hoe ahitana ireo protida na ireo protéine dia ireo izay hitantsika any amin'ny hena, ny voamaina, ny trondro sy ireo maro be zany ahitantsika azy, ny atody, ny ronono. Io zany ilaintsika koa ao anatin'izay. Ny sokajy fahatelo dia ireo sakafo izay mitondra ny hery fiasana, ireo glucide na ireo fomamy maro isan-karazany dia hitantsika ireny any amin'ny lafarine, any amin'ny paty, any amin'ny vary, any amin'ny varim-bazaha, any amin'ny ovy. Reny zany ahitantsika an'izay. Izay no atao hoe sakafo ara-pahasalamana zany hoe rehefa misakafo ianao maraina na atoandro na hariva dia tokony ahitana an'ireo lokona sakafo telo ireo eo ambony vilianao. Dia izay miampy ihany koa fisotroana rano madio sy voadio tsara raha azonao atao arak'izay azo atao dia misotro rano matetika satria tena ilaina ny rano amin'izao. Mety milarintsika hoe karirinina dia mangatsika dia ohatry ny kamokamo misotro rano fa tena miasa be ny vatantsika rehefa ririna ohatr'izao mamoaka hafanana ao anatiny ao hanoherana ilay atsika ety ivelany dia tena ampirisihana zany tsika amin'izay amin'ny fisotroana rano. Izay koa dia miampy ny fampiasam-batana sy ny fanaovana fanatanjahantena izay anisany mahatsara ny famokarana hery fiarovana sy mampikoriana tsara ny rà ao anatin'ny vatantsika ka ny fitaterana ireo singa sy otrikaina ary ny oksizena makany amin'ireo sela sy ny taova ao vatantsika ray manontolo dia tena ilaina izay fanaovana fanatanjahantena. Tsy voatery hoe tsy maintsy mivoaka any anaty olona be dia be ianao manao an'izy na hoe tsy maintsy mandeha mikotra anatiny ray adiny roa fa na mandeha tongotra eo an-jaridaina ao amin'ny efitrano sokafana tsara ny varakely azon-drivotra tsara eny amin'ny manodidina eny fotsiny mandeha tongotra 20 ka hatramin'ny 30 minitra isan'andro efa zava-dehibe izay zavatra izay. Izay miampy ihany koa ny fatoriana zany hoe manana torimaso ampy tsara tsy dia manao reraka fa dina manao reraka amin'izao fa mampalemy ihany koa ny hery fiarovanao raha reraka na vizana loatra ianao dia mila torimaso milamina tsara lavitry ny tebiteby, lavitry ny raritsaina sy ny akiviana lalina ao anatinao na ny depression. Izany zany dia mifameno daholo zany rehetra zany dia ny fisintomana rivotra madio tsara ao anatin'izay zany hoe fialana tanteraka aloha amin'izao amin'izay zavatra mamatotra anao ny zava-mahadomelona izany. Izay no fampatsivana antsika momba n'ity valana retina ity tena mbola ao anatiny tsika izao ary miditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan-dririnina dia mila malina hatrany ao anatin'izay rehetra izay. Ity ary ny resety voalohany averiko fa mety efa haintsika dia ny fanateterana ny atao hoe evoka. Ny evoka dia zavatra efa fanaontsika malagasy nilovaintsika tany amin'ireo ray aman-drenitsika tany aloha tany fa somary no hatsaraintsika izy amin'ity andrio ity evoka no hatsaraina zany dia ho tanisaiko hoe fa maninona no ilaina ny evoka rehefa any amin'ny farany.
dia vonina tsara isika andray antsoratra ny zavatra izay atao amin'izany heviko izany. Ny voalohany dia ireto no akora ilaina. Zay zany soratantsika voalohany ny akora ilaina raha anao an'ilay heviko. Rano 2 litatra. Faharoa, ravitsara raviny 9 lehibe. Miampy kininina fotsy raviny 9 ihany koa. Miampy romba tahony 2, le tahony resako hoe tahony dia misy raviny miaraka aminy. Ny akora manaraka dia ny solila na ny manty ihany koa tahony 5. Sira 2 sotro fihinanana, fisakafoana zany. Ary tongolo be, dingolo be, gros oignon 2 lehibe ihany koa ao anatin'izay. Ity akora io teneniko farany dia raha afaka manao ianao dia tena tsara ampirisihana, raha tsy afaka ny fahefambidy tsy afahana manatanteraka azy dia tsy maninona dia ny fampiasana ny lohamenaka na ny huile essentielle. Izay zany no akora ilaina ao anatin'izay rehetra izay. Ravitsara, kininina fotsy, romba, solila, sira, gros oignon, lohamenaka na huile essentielle. Ahoana ny fomba fikarakarana azy? Ny fomba fikarakarana azy. Ny fomba fikarakarana azy dia tahaka izao. Ampangotrahana ilay rano 2 litatra. Zany hoe alainao izy dia atao anaty vilany dia apetraka eo atokoana. Ka rehefa mangotraka ilay rano, zany hoe efa mivadibadika tsara iny, dia izay vao arotsaka antsika ao ilay teo ambony ravitsara. Raviny 9 miampy kininina fotsy, raviny 9 miampy romba, tahony 2 miampy solila, tahony 5, dia mangotragotraka roka hatramin'ny 3 minitra eo iny rano misy an'ireo tahary ireo zany. Rehefa hitanao mivadibadika roka hatramin'ny 3 minitra, izay vao tetehantsika ao anatiny ilay gros oignon anankiroa, dia arotsaka antsika ao anatiny ihany koa ilay sira 2 sotro fihinanana, dia afaka pinao amin'izay ilay lohamenaka na ilay huile essentielle, mety hoe enina mitete, enina sigoty zany ao anatiny. Mety foana izay menaka lohamenaka anananao, mety daholo izay anananao ampelantanana. Zay zany ny fomba fikarakarana azy. Ahoana kosa ny fomba fanaovana an'ilay heviko? Ny manaraka zany dia ny fomba fanaovana an'ilay heviko. Eto no ilazana hoe no hatsaraina ilay izy. Ny mahazatra antsika rehefa mihevika dia tonga dia misalombona lamba ao dia tsemboka be ao, dia ilay hoditra indray no may ao anatiny, fa ilay enton-drano tsy azontsika akory makany amin'ilay izy. Fa maninona ilay izy dia izao no atao. Tahaka izao ny fomba fihevoana. Raha ohatra ianao ka mampiasa fatana mandeha amin'ny herinaratra, na ihany koa mampiasa ilay fandrehitra na mampiasa an'ireny charbon sy mampiasa ihany koa kitay, dia tokony eo tokoana tsy miala zany ny afo. Dia mientona amin'izay ilay rano, dia iny enton-drano iny ny fanaovana ny hevika dia tahaka izao. Trohana amin'ny orona iny entona rano iny manakaikakeo tandremy fotsiny may indimy. Trohana any amin'ny orona any indimy, dia avoaka moramora amin'ny vava ihany rehefa avy trohana. Indimy zany amin'ny orona. Vita izay dia trohanao amin'ny vava indray ilay entona rano iny indimy, dia avoaka moramora amin'ny orona indray. Ohatr'izay hatrany no ataontsika. Dia manao an'izay ianao maraina, dia manao an'izay ihany koa amin'ny hariva. Afaka atao nefa rehefa vita ny heviko ny maka na velangatsitsika, dia alaina ilay rano avy nampangotrahana iny, dia afaka tetentsika ao amin'ny orona ihany koa 3 goty, 4 goty, 5 goty arakaraka ny taonantsika tsirairay avy, dia ao tsara izay rehetra izay. Zay no antony anaovana ny heviko. Afaka atao koa nefa ny fanadiovana ny rivotra ao an-trano. Rehefa vita ny heviko dia tsy tonga dia akarina eo ambony fatana na tapahana avy hatrany ny herinaratra, fa avela angotragotraka mba hientona ilay enton-drano iny mahazo ny efitrano rehetrarehetra, dia mamono zay ireo aina bitika na ireo indrindrandrindra ny tsy mikaretina ny virus izay mety miparitaka ao an-trano, dia izay no atao ao anatin'ilay hevika no hatsaraina. Afaka manao ny foana isika. Fantaniana dokotera tena hoe ilay akora roa ve zany solosoloana foana isakin'ilay manao azy?
ny tompoko sotra betsaka tsara be le fanontaniana raha hoy izy ianao hoe alohany amaliko azy de tahaka zao hoe soloana ihany ve de izao mety hoy izy ianao hoe tena tsy voatery ahitan'ireo akora rehetra reo sa tsy maintsy mahita an'ireo ve raha vadika akory le fanontaniana tsy maintsy mavadiky tsy maintsy mahita an'le akora rehetra ny tany saina ve vo afaka manao an'le heviko afaka atao tsara ny mampiasa azy na tsy feno ny akora ka tahaka zao ndray no atao ovaliko le fanontaniana fa ho apiko kely aloha le izy raha ravy tsara rery no anananao de raha tokony ho enina zany de ataovy 12 de evoka ravy tsara zany miaraka amin'ny sira sy ny gros oignon sy le menaka manitra raha manana raha ohatra kosa ka kininina fotsifotsy no anananao de ataovy 12 nisany raha enina izy teo de ataovy 12 raha ohatra ka romba fotsiny raha tokony 2 de ataovy 4 ny solila raha tokony 5 de ataovy 10 zany hoe atao indroa afeniny teo aloha fotsiny zany de afaka ampifangarona ihany nefa raha sendra mahita ny akora isika de valiko amin'izay le fanontaniana hoe le akora io ihany ve no natao miketrehana androany ve no ketrehana arapitsy ny tena tsara indrindra raha ohatra ianao ka afaka manolo ny amin'ny maraina vita de soloana indray amin'ny hariva vao may tena tsara satria arakaraky ny ketrehana n'iny ao no mahavery lay zavatra mientona ny herin'ilay zavatra ny akora zay no ketrehana rehefa miketrikely mako iny de miametona de mihena ny heriny zay zany natao raha ohatra moa ka tsy araka de le maraina averina amin'ny hariva de tahaka zay ny momba n'iny evoka no atsaraina iny mahakasika an'izay ihany docteur firy andro io nanaovana an'le evoka ny evoka hoe firy andro nanaovana an'le izy dia tonga de hidirako any amin'le fetrany de hiditra any amin'le tombontsoa aho ao anatin'izay ny evoka atao maraina sy hariva afaka atao 5 andro 7 andro fa farafahelany zany farafahaingany azafady indrindra tompoko dia 5 andro afaka atao foana maraina hariva mandritry ny 7 andro de rehefa tapitra ny 7 andro afaka ohatra hoe manao ianao androany de tsy manao indray rapitsy de manao elanelana fa nefa ny tena tsara afaka verimberina foana le izy inona no azavaina kely ao anatin'izay inona ny tombontsoa azo avy amin'ilay fanaovana heviko ity karazana aretina iray le covid-19 karazany vaovao tia dia araky ny fikarohana sy ny zavatra zay efa fantatry ny pikaroko rehetrarehetra sy ny mpitsabo dia tsy mitovy amin'ilay tamy voalohany hoe mijanona ela be ao anaty tenda na de ao izy mandritry ny herinandro zay vao mandeha makany amin'ny midina any amin'ny avokavoka fa izy ity zany makany amin'ireo sinus na ropantsy na any amin'ny orona any amin'ny handrina de mijanona aloha izy elaela de ray andro izy 2 andro ao mitomboka elo de tonga de midina izy rehefa aveo de any amin'ny avokavoka de maneltina ny avokavoka mampijaly izy manakorotana fiasan'ny avokavoka dia izay no mahatsara an'ilay evoka zany hoe troanao le izy de mahazo reny sinus rehetra reny zany ilay enton-drano dia mamono sahady an'ilay tsy mikaretina ihany koa sy mampalemy azy zay zany ny tombontsoa voalohany ao anatiny tombontsoa faharoa manalalaka ny lalandrivotra rehetrarehetra manomboka eo amin'ny orona ka hatrany amin'ny avokavoka izany zany mandalo ireo troka be troka kely sampatroka sy ireo kitapon-drivotra kely any amin'ny avokavoka rehetra manalalaka an'ireny zany hoe zay virus mandeha amin'iny zany aloha de efa matiny avokoa tsara zany fampiasana an'izany manala ihany koa ireo mety hoe fivitosana satria rehefa tratran'ilay virus dia mivoaramena ilay lalandrivotra de mibotsina de miatery ilay izy de lasa tsy mahazo aina le olona any hoe efa misoroka an'izay ihany koa zany tsara ho mariana mety misy amintsika miano hoe tsy tena tsara le izy io fa mety hoe manaitaitra indray sy mampibotsina lalandrivotra ny zavatra hita sy ny ainana de zay rehefa be ny olona nahazo tombontsoa azy de zay mahatonga hoe manatsara ny fitaterana rivotra ao anatin'ny avokavoka ary rehefa voatatitra tsara zay rivotra amin'ny avokavoka zay de miasa tsara ny avokavoka de mandeha tsara ny fitaterana ero oxygène miparitaka any amin'ny vatantsika de mahazo aina ny vatantsika indrindra ny atidoha ao anatin'izay zay zany no atao misy fetrany ve ny olona afaka manao evoka ny tiako tenena hoe misy karazan'olona tsy mahazo manao evoka ve
ny tompoko sotra betsaka. Misy ny hoe ny zazakely ve afaka manao hevoka ny zazakely fa ny atao amin'ny zazakely tsy atao an'ilay manakaiky entona be ao ilay zazakely. Ohatra hoe zazakely 9 volana, 2 volana, 3 volana, ireny zany tsy atao amin'ilay mitroka an'ilay entona fa lay atao eny alavidavitra ilay entona dia miparitaka ao an-trano dia miaina amin'iny izy. Zay ny zazakely. Ho an'ny hoe ny tanora, ny antitra afaka manao daholo. Metraka fantaniana hoe ny olona manana olana ara-pahasalamana tahaka ny hoe diabeta, tosidra ambony, na ihany koa hoe manana olana mitaovam-pisefona, aretin'ny taovam-pisefona ve, asmatika ve, misoika zany, na hoe misy tsy fahazakana na allergie ve afaka manao izy, afaka manao tanteraka mihitsy. Fa ny tsara homarina koa tia Antoine, tia mpamaranana ny tiresety voalohany ty, mety hoe manao alizy dia vao maintsy mahazo aina dia toy izy lay izy, fa mihatsara hatrany mihatsara hatrany, zany hoe amin'ny ankapobeny saika afaka manao daholo ny akamaroan'ny olona rehetra. Hiditra amin'ny resety manaraka angamasika satria fa mazava ihany ilay fanaovana hevoka teo. Ny resety manaraka ho antsika any an-trano dia ny drafim-pampianarana izay arahanareo dia mitovy hatrany. Ny voalohany dia ny akora ilaina. Ny akora ilaina dia ireto. Voalohany, ny margôzy ray. Margôzy ray Ina moa le margôzy? Margôzy ho antsika izay tsy mahalala, rehefa ohatra antsika eto Antananarivo na isika any amin'ny faritany, izy efa mamoa izy dia mandady dia misy voany ohatry ny concombre reny fa matsikotsiko misy tsilotsilo ohatry misy manintsindrona reny ny margôzy. Mangidy be moa ny famantarantsika azy na mafaika ihany koa anatin'ilay izy. Margôzy ray Ny manaraka tongolo gasy hasiny 5. Tongolo gasy hasiny 5 ny atao hoe hasiny le tongolo gasy zao le vodiny rangeza be na le gosy iny dia misy an'ilay endahantsika iny lay hasiny iny le miendaka mizarazara be dia be iny hasiny 5 lehibe. Ny akora manaraka dia ny voasary makirana iray na ihany koa hoe citron amantarantsika azy, tsômatsiko koa mety ho antsika any amin'ny faritany, tsômatsiko le izy antsika any amin'ny faritra avaratra any. Dia izay ny akora ilaina ao anatin'izay. Ny fomba fikarakarana azy dia tsotra. Fomba fikarakarana azy dia alaina ilay margôzy, tsy voasana fa tetehana madinika, dia voasana ilay tongolo gasy dia tetehana ihany koa, dia ahodina na kapohana na totona malemy tsara ho anao izay tsy manana an'ilay mixeur zany dia totona malemy tsara mifangaro ireo rehetrarehetra ireo dia izay vao atao ao anaty rano iray vera, rano mangatsiaka fa tsy rano mafana sady tsy rano matimaty, dia harona tsara ao. Antsika manana mixeur kosa dia atao le rano iray vera alaina, rano iray vera resako eto dia sahabo 30 ka hatramin'ny 20 centilitre eo amin'ny 5-9 ny sotro lehibe zany, mitovy amin'ny vera GT ny alehibeny zany, na mety mihoatra kely satria ny vera GT samy manana ny karazany. Dia mixena ao zany ny margôzy sy ny tongolo gasy dia rehefa vita ny mixeur dia tsy tonga dia tavanina na tatavanina fa avela hilona 3 ka hatramin'ny 5 minitra. Rehefa tapitra ny 3 ka 5 minitra le fotoana fijanonany kely dia tatavanina amin'izay dia asiana n'ilay voasary makirana, ranona voasary makirana iray teo ambony. Ny fomba fihinanana azy dia ho an'ny ankizy kely 2 taona ka hatramin'ny 4 taona dia afaka mihinana amin'izy io 2 sotro fihinanana maraina, 2 sotro fihinanana ny hariva. 2 taona ka hatramin'ny 4 taona izay. Ho an'ny ankizy 4 taona ka hatramin'ny 9 taona kosa dia afaka mihinana 2 sotro fihinanana maraina dia 2 sotro fihinanana ny hariva. 4 taona ka hatramin'ny 4 taona ka hatramin'ny 9 taona izay. Ho an'ny 9 taona ka 9 taona ka hatramin'ny 12 taona kosa dia afaka mihinana ny apahefa ny asasaka ny vera azafady ny asasaka n'ilay vera teo ilay fatra teo maraina dia asasany ny hariva. Dia ny 12 taona mihoatra, zany hoe manomboka amin'ny 13 taona mihoatra dia 2 vera ny maraina, 2 vera ny hariva. Tsara ho mariana fa tsara kokoa izy raha tsy asiana tantely sady tsy asiana siramamy indrindra. Fa ohatra moa hoe ho an'ny ankizy kely mety hoe sarosarotra aminy ny mitelina azy dia asiana tantely kely
ihany koa. Fanamarihana ihany koa raha sendra ianao hoe diabetika na hoe ambony tany siramamitsika dia aza asiana siramamy sy aza asiana tantely mihitsy fa sotroina amin'izao ao anatiny. Ny faharetan'izy io dia 10 andro tsy tapaka. Mandritra 10 andro zany mihinana foana araka ny fatra izay nataontsika teo. Aoriana 10 andro nefa raha mahavita ianao mbola afaka manohy hatrany ao anatin'izay. Raha sendra hoe tsy lany ilay izy, hoe tsy lanina indray andro, mbola afaka ampiasaina vera-pitsa, dia tehirizina tsara saromana tsara dia ampiasaina indray ra-pitsa ho anao izay manana vata fampangatsiahana dia afaka atao anaty vata fampangatsiahana aty amin'ilay tsy mampivaingana ilay izy dia harona hatrany alohan'ny hinanana azy. Ny tombontsoa azo avy aminazy io dia apahany ireto tany saiko reto. Voalohany indrindra iresaka n'ilay diabetika teo, tena tsara ho an'ny olona izay lazaina fa marefo manoloana nyity fiatrehana nyity valanaretin'ity izy io satria manana asa mampidina ny tany siramamy ao anatin'ny vatana. Zany hoe tsara ho an'ny olona diabetika zany izy ity, mahatonga ny tany siramamy ao anatin'ny ranao ao anatin'ny vatanao ho ara-dalàna tsara. Fa maninona izy mahatonga izay satria manatsara ny fiasan'ny sarakatana ny pancréas izay mamokatra ilay tsirom-panetana na hormone antsoina hoe insuline izay io ny lakile manokatra ny sela amin'ny vatantsika handray ny siramamy izay tafajanona ao anaty lalan-draka mahatonga azy vadika angova ampiasain'ny vatana dia manana asa an'izay zany izy io. Io reseto ihany koa dia manana asa mamono virus raha tsy resaka afaka tsy ny margozy manana misy singa ao anatiny izay ilay nytenenina tany amin'ny voalohany hoe sakafo mitondra singa sy otrikaina izay mitondra fahasalamana, zany hoe misy amin'ireo singa ireo manana asa mamono ilay aina bitika indrindra ihany koa ny resantsika eto moa margozy dia ny tsimokaretina na ny virus. Ny ty tsimokarety valana retina ty ihany koa dia ny asany ihany koa dia manakorotana ny firafitry ny rà sy ny fikoriana ny rà ka mahatonga ny rà ny vatantsika ho lasa madity dia miafaratra ny hoe mivaingana ilay rà. Dia manana asa zany satria miresaka tongolo gasy tsika efa ela be zany tongolo gasy zany ny grozena moa efa ndresantsika teo aloha no nampiasaina any amin'ny baiboly miresaka an'izany tsara izy hoe efa nampiasaina zany tany amin'ny fotoana efa ela be. Dia any amin'ny numéri izy miresaka an'izany tsara momba ny tongolo. Dia manana asa zany io tongolo manatsara mampalefaka ny lalan-drà, zany hoe souple ny lalan-drànao. Mahatsara ihany koa izy io ny amin'ny fikoriana ny rà, zany hoe misoroka ny fivainganan'ny rà sy ny rànao adity, zany hoe voatatitra tsara ny oxygène, ny dikan'izay mahazo sakafo tsara ireo sela ny vatantsika ao anatin'izay. Misoroka ihany koa ny fiakaran'ny tosi-drà ambony. Dia zay ilay tenenina olana koa hoe marefo ny olona misy tosi-drà ambony atahorana amin'izy ity, manana asa amin'izany koa zany ho tsara ho an'ny olona misy tosi-drà ambony na manana olana eo amin'ny fo sy ny vo ary ihany koa any amin'ny taovam-pisefona. Ho aza vaikely hoe fa maninona no misy an'ilay vaingan-drà, rehefa mandeha manko ilay vaingan-drà iny mandeha any anaty lalan-drà dia manetsina ireo lalan-drà madinika indrindraindrindra any amin'ny atidoha, any amin'ny voana ny ray dia any amin'ny fo dia any amin'ny avokavoka dia lasa tsy mahazo aina ilay olona satria tsy mandeha ilay rà. Dia izay ilay mahasaritra tsy ampy ilay fitaterana oxygène dia septra dia mila oxygène ao anatin'izay. Dia izay zany mahatsara an'ity resety ity. Tombontsoa izay mampitombo ny hery fiarovana, manatanjaka ihany koa izy ity manome hery ny vatantsika ao anatin'izay rehetra izay. Dia mety efa nitenenina teto fa averiko ny mahakasika ny zava-maniry iray izay maniry eny an-tampon-tanety, eny an-dalana, eny amoron-dalana, eny an-tsaha, eny an-tanimbary, eny amin'izay ilayntsika dia misy azy ity dia averiko eto zany ilay izy dia ny fanaovana ny dité atao na tsindahory. Tsindahory na ihany koa misy miantso hoe tsindahory lahy, misy koa ny miantso azy hoe kisindahorina, misy koa ny miantso azy hoe tsy maintsy mpangady dia misy koa ny miantso azy hoe tsy laitra nomby lahy sy ireo izay mety mbola maro fiantson'ny olona azy. Io zava-maniry io dia misy karazany ny fanasokajiana azy amin'ny ara siantifika moa maro be fa tsy tena hiditra amin'izay tsika fa afaka ampiasaina daholo. Misy karazany 3 izy io misy lay avo be mety mahatratratra any amin'ny 1 cm ka hatrany amin'ny 2 metatra. Misy ihany kosa eo amin'ilay ivaiva eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 cm.
Misy kosa ilay somary iva indrindra tia 10 ka hatramin'ny 20 cm dia misy karazany mety maitsomaitso izy mety menamena kely koa ny raviny na manopy volomparasy dia na tsindahory lahy na tsindahory vavy dia mety daholo. Zay zany tsara homariana ety am-piandohana. Maninona moa no resaka an'io tsika? Ny tsindahory dia ahitana singa maro be ao anatiny, magnesium, ny calcium, ny potassium, ny vitamine B, ny vitamine C ihany koa. Fa ny tena mampiavaka azy dia ny fisindretsinga roa reto ny atao hoe epicatechine sy ny ephedrine. Izay ho antsika zay mpitsabo na metsehatra amin'ny resaka fahasalamana dia fatatsika tsara ny asan'izany singa zany rehefa mandeha ny fanodinana ara-simika ao anatin'ny vatan'ny olombelona ao. Dia izay no resako voalohany. Ahoana ary ny akora ilaina? Miroso atrantsika amin'ilay drafi-pampianarana. Ny akora ilaina dia izao: maka tsindahory na lay tsy maintsy mpangady fotony ray lehibe miaraka amin'ny fakany zany io. Dia ao anatin'io mety ahitanao tahony 10. Rehefa miresaka an'ilay tahony aho eto tahony miaraka amin'ny hodiny miaraka amin'ny raviny mety misy felany mety misy voniny ihany koa. 10. Raha tsy mahita an'izay moa ianao dia maka tahona tsindahory, zany hoe manapaka tahona tsindahory 10 izany. Ny akora ilaina manaraka dia rano iray litatra. Rano iray litatra. Ahoana kosa ny fomba fikarakarana azy? Tsotra kely ny fomba fikarakarana azy. Voalohany, ampangotrahana ilay rano iray litatra. Rehefa mangotraka ilay rano dia zay vao arotsaka antsika ao ilay tsindahory tahony 10. Mangotraka zany rano zay vao arotsaka ao ilay izy. Dia vela hangotraka 2 ka hatramin'ny 3 minitra. 2 ka hatramin'ny 3 minitra. Rehefa mangotraka 2 ka hatramin'ny 3 minitra izy dia akarina avy eo ambony afo izany dia vela ety ambany. Ny fomba fampiasana azy. Ahoana fomba fampiasana azy? Maro be ny fomba fampiasana azy, anankitelo ny tandrosaiko. Voalohany in'ilay izy mientina 2 ka hatramin'ny 3 minitra iny dia afaka tonga dia manao evoka an'iny ianao. Zany hoe manatona ohatr'ilay nanaovana ny evoka teo aloha dia afaka manao ny evoka iny. Ny faharoa, afaka maka amin'ilay rano iny koa ianao dia atetehany anaty orona ihany koa. Ary ny fahatelo dia miendrika roa mazava na dite ihany koa, satria sady roa mazava izy io ny dite zany, dia afaka mihinana azy. Ka zay faran'izay no omeko antsika ny fatrany. Ny fatra fihinanana azy dia tahaka izao. Ho an'ny ankizy 9 bolana ka hatramin'ny 2 taona. 9 volana ka hatramin'ny 2 taona dia mihinana na misotro amin'ilay izy 2 sotro kely dite ny maraina, 2 sotro kely dite ny atoandro, ary 2 sotro kely dite ny hariva. Ny ankizy 2 taona ka hatramin'ny 4 taona dia afaka mihinana 2 sotro fihinanana ny maraina, 2 sotro fihinanana ny atoandro, 2 sotro fihinanana ny hariva. Ny zaza, ny ankizy 4 taona ka hatramin'ny 9 taona kosa dia 3 sotro fihinanana ny maraina, 3 sotro fihinanana ny atoandro, 3 sotro fihinanana ny hariva. Ny manana taona 9 taona ka hatramin'ny 9 taona dia apahefatry ny vera, la inteneniko teo vera 20 ka hatramin'ny 50 centilitra. Apahefatry ny vera ny maraina, apahefatry ny vera ny atoandro, ary apahefatry ny vera ny hariva. Ny 9 taona ka hatramin'ny 12 taona kosa dia asasaky ny vera ny maraina, asasaky ny vera ny atoandro, ary asasaky ny vera ny hariva. Ny 13 taona no mihoatra kosa dia 2 vera feno ny maraina, 2 vera feno atoandro, ary 2 vera feno ny hariva. Ny faharetany fihinanana azy dia 5 andro ka hatramin'ny 7 andro. Ny tsara homariana nefa eo amin'izay fomba fihinanana azy sy ny faharetany zay dia izao: izy tia dia sady tsy asiana siramamy no tsy asiana tantely rehefa mihinana azy.
Fanamariana manaraka ihany koa dia mety mametraka fanontaniana hoe afaka atao ve tonga de manao fatra raha enina izay ato an-trano tonga de tsy ndahorina olona na 80 taona zany. Tsy de tena mety izay fa raha olona roa farafahabeny izay no afaka tambatra miaraka dia manao vaovao indray ho an'ny hafa izay ao ambonin'izay. Ny fitehirizana azy dia 2 andro ihany. Ao aorian'ny 2 andro izy dia tsy maintsy soloina na manana vata fampangatsiahana ary ianao dia tsy maintsy soloina izy ao anatin'ny 2 andro. Tsara ho marihana ihany koa fa arakaraka ilay tranga mahazo an'ilay olona sy ilay fisehon'ilay olona. Mety misy olona manko hoe ao an'ny olona efa mbola tsy voan'ilay aretina ve ahoana ny fihinanana azy dia io zany fihinanana azy. Ho an'ny olona efa misy soritra aretina ve na fambarana aretina dia mitovy amin'io koa ny fihinanana azy. Fa ho an'ny olona izay manana olana ny fisefonana sepotra dia tsy voatery hoe tsy maintsy lany ny indray misotro ilay ray vera laha olon-dehibe ohatra, fa afaka hanina tsikelikely omena misotro ohatra hoe omena 2 sotro 3 sotro isaky ny 10 minitra 12 minitra na 20 minitra. Ny antony raha tonga de omentsika an'ilay ray vera izy nefa sepotra dia mety tsindrovaka indray na diso lalana iny dia tratra ny fahakendana indray ilay olona dia vao may sarotra ny fitsaboana azy. Ny tombontsoa dia ireto: manala hetaheta izy io sady mampiverina hery haingana. Zay zany tombontsoa voalohany ao anatin'ny fihinanana an'ity resety ity. Akoatr'izay, manatanjaka ny hery fiarovanao, mampitombo sady manatanjaka ny hery fiarovantsika satria misy singa mananasa an'izay ao anatin'ny ireo akora ireo. Ny tombontsoa manaraka dia mahatsara ny fikorinan'ny ho resako kely ilay izy. Averiko foana fa ilay fivainganan-dra sy ilay mampadity ny rano tena olana mahasepotra ny olona dia tsy ampy ny tahan'ny oksizena any anatin'ny rà rehefa jerena amin'ilay fandrefesana, ilay fitaovana fandrefesana. Manana asa zany izy ity, manapotika haingana iny, zany hoe mitovy asa amin'ireo izay efa vokatra vokarin'ny toeram-pamokarana fanafody miady amin'izany izay tsy dia tsara ny miresaka fanafody. Ohatr'izay fa le atsika le akora voajanahary ihany manana asa an'izay izy, manapotika ireny vaingan-drà ireny dia mahatsara ny fikorinan-drà ka mahatsara ny fitaterana oksizena. Efa be dia be ny olona no nampiasa an'ilay izy hoe efa sepotra, manomboka sepotra ny mihinana azy dia manao tatitra moa ry zareo hoe tena tsara ilay izy dia ho any tompony tsara atao anatin'ilay satria Jesosy mihitsy ny miasa any anatin'ilay rà manapotika an'ireny zavatra ireny ka mitatitra ny oksizena ho atsika. Ny tombontsoa manaraka raha olona mikoakoaka na manana olana any amin'ny taovam-pisefona dia tena mahatsara ny fiasan'ny taovam-pisefona ihany koa izy satria nahoana manetsika ireo selan'ny taovam-pisefona ho matanjaka kokoa, afaka miatrika izay mety tsimoka-aretina, bibina-aretina, otrika-aretina miditra ao anatin'ny vatantsika ao anatin'izay. Mahatsara ny fivalanandrano, mahatsara ihany koa ny fivalanana any anatintsika ihany koa, manadio ny taova mpandevonan-kanina ihany koa izy io, ohatra hoe ny aty, ny sarakaty, ny afero sy ny vavony dia tena tsara zany izy io, mananasa manadio an'izay, zany hoe mananasa manatsara ny fiasan'ireny taova ireny ihany koa izy ity ao anatin'izay, manala poizina izay tafiditra ao anatin'ny vatantsika. Dia eto manararaotra ho antsika izay mandria, indrindra isika izay mbola voafatotry ny fidoroana zava-mahadomelona, raha tsy hitanisa afa-tsy ny sigara ohatra aho rehefa foka sigara isika dia inisetroko ana sigara iny dia mipetapetaka any amin'ny lalan-drivotra rehetra any ka mandoro rehefa ela dia mandoro ireo kipantsin-drivotra kely izay mitana kipantsin-drivotra kely ao amin'ny avokavoka dia mikaraikona le izy dikan'izay mikaraikona zay mihena ny tahan-drivotra tafiditra ao anaty avokavoka anao, mihena koa zany ny tahan-drivotra miparitaka any amin'ireo sela amin'ny vatantsika dia lasa tratry ilay tsimoka-aretina ity ianao dia vao may marefo ianao satria efa mijaly ilay avokavoka mbola sy mbainy ihany koa dia tsara isika miala amin'ny zava-mahadomelona ao anatin'izay. Fotoana tena ilana amin'izay mihitsy zany ty lalan'Andriamanitra. Dia lalan'Andriamanitra zany fanomanana amin'izao fotoana ny confinement mba hinanana zavatra hafa indray zany izao. Dia izay ary no amaranantsika indray ny fandarana tamin'ity anio ity, raha mahalinanao moa ny fandarantsika afaka miantso ny 034 97 769 32 034 97 769 32 na ny 033 28 562 77 ianao. Ho tahin'ny tompo indrindra dia mirary ny fitahin'ny tompo sy ny fahasalamana ho antsika rehetra.
kristianina mifampandroso. Fandaharany radio vaovao masoa iandreketany miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miarjatovo. Koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana.